izay mandray anareo dia mandray ahy ary izay mandray ahy dia mandray ilay nanirakahy. Matio 10:10. Anisan'ireo toromarika sy fampianarana nataon'i Jesosy rehefa avy nifidy ireo mpianany ity soratra masina voalahatra anio ity manao hoe izay mandray anareo dia mandray ahy ary izay mandray ahy dia mandray ilay nanirakahy. Izay mandray mpaminanin'Andriamanitra noho izy mpaminanin'Andriamanitra dia hazo valisoana mpaminanin'Andriamanitra ary izay mandray olo-marina noho izy olo-marina dia hazo valisoan'olo marina. Ary lazaiko marina aminareo fa na iza hanome rano mangatsiaka na erany kaopy ihany aza hosotroiny anankiray amin'ireo mpianatro madinika ireo noho izy mpianatro dia tsy ho diso valisoa. Io fampianarana nataon'i Jesosy io dia mamolavola ny toe-panahy sy ny toe-tsaina ary ny toe-potsika mba hihevitra hatrany ny hasarobidin'ny fifankatiavana na ny fifandraisana kristianina. Ireto manaraka ireto ny fahamarinana omeny soratra masina antsika. Iraka solon'ny Kristy na masoivon'Andriamanitra isika. Solombavan'Andriamanitra isika satria mitondra ny hafany na koa manambara ny sitrapony tahaka ny mpaminany. Eo amin'ny toeran'ny olo-marina isika ary mila mihazona ny toetra mifanandrify amin'izany satria efa nohamarin'ny Kristy tamin'ny nandatsahany ny rano ka nanadiovany antsika. Mampianatra antsika handeha amin'ny fanetretena nefa ireo fiantsoana voalaza eo ambony ireo satria antsoina hoe mpianatra madiniky ny Tompo isika. Tompo, misaotra anao amin'ny ny fidiananao anay ho mpianatra ao.